politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Mampametra fanontaniana ihany hoe ahoana no simba isan-taona ary amboarina isan-taona ny ankamaroan'ny lalana eto Madagasikara. Na an-tanan-dehibe io na any amin'ny lalam-pirenena, ny arabe any ivelany nefa rehefa vita tonga dia maharitra 20 taona. Tsy kitihana nanaovana fanampenana tip-top. Misy aza moa 50 taona tsy mihoatsina mihitsy. Ny antony dia satria tsy misy fanadihadiana aloha alohan'ny anaovana azy, dia arak'ilay toetany sy ny toetrandro ao amin'ilay faritra. Firenena no andrafetana ireo kasinga amin'ny arabe. Tsy mitovy mihitsy ohatra ny fanamboarana arabe amin'ny firenena kely rotsakorana sy ny firenena mando sy be orana mandavataona. Misy ihany anefa ny fototra iangana sy fenitra izay tsy maintsy arahana amin'ny fanamboaran-dalana. Raha tiana anara-penitra marina ny lalana vita, miainga amin'ny tany any amin'ny farany ambany ametrahana ny arabe, dia misy antanan-tohatra 5 eo amboniny, dia ny couche de forme, couche de fondation, couche de base, couche de liaison ary ny couche de roulement. Ity farany ity ilay ambony indrindra dia fantatry ny rehetra amin'ny hoe goudron na tara. 5 ka hatramin'ny 10 cm amin'ny akapobeany ny ateviny io goudron io. Raha ireo no tanteraka dia azo antoka fa maharitra ny arabe fa tsy simba isaky ny herintaona na amboarina foana. Ny olana amin'ny firenena mahantra tahaka ny Madagasikara dia mahazo vahana be ny kolikoly ka sehatra tratran'izany ny fanamboaran-dalana. Tsy voaja matetika ny fenitra satria tsy ny zato isan-jato amin'ny teti-bola voatondro no atotona amin'ny fanamboaran-dalana, fa efa nandidy arak'ilay fomba fiteny. Any ka ny fatran'ireo akora toa ny vato, fasika, tara dia tsy mahagaga raha manify no sady malemy ilay lalana vita. Rehefa tonga ny orana, mando lava ny arabe. Ny fiara moa mandeha maraina, atoandro, hariva, alina eo. Dia mihamanify ny lalana, manomboka misy lavaka, kely mialehibe, dia simba amin'izay rehefa tsy atao ara-potoana ihany koa ny asa fanamboarana tokony atao. Izy io moa zany dia nentina ny nandrefesana ny irika mety idirana kolikoly eo amin'ny sehatrin'izay fikarakarana ny taratasy manamarina zovananantany izay Madagasikara. Toy ny sehatra samihafa dia ahitana trangana kolikoly ihany koa ny sehatry ny fikarakarana taratasy manamarina ny zovananantany eto Madagasikara. Raha ny valin'ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International izay navoaka ny anio. Efatra moa nanaovana ny fanadihadiana dia Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara sy Toamasina Vatrasoa. Dia olona teo amin'ny ohatra kely ny 304 isa teo no nanaovana izany fanadihadiana izany, dia 520 isan-jaton'izy ireo no milaza fa manana taratasy fanamarinana zo fananantany na eo am-pikarakarana izany taratasy izany. Dia tao anatin'izay olona 520 isan-jato izay dia 320 isan-jaton'izy ireo no milaza hoe niarana kolikoly nandritra n'izany procédure na fikarakarana taratasy teny anivon'ny fananantany izany. Ary 930 isan-jaton'izy ireo kosa no miteny fa nandray anjara tamin'izany trangana kolikoly izany. Maro ny irika idiran'ny kolikoly izay miseho amin'ny endriny samihafa sy antony samihafa sy antony samihafa, hoy Ramatoa Mirela Randriamalala, chargé de projet foncier. Ary atao zany izany azy ahafantaran'ny olona an'ilay zoany satria anisan'ny antony tena mahatonga ny olona voan'ny kolikoly na hoe manao an'izay kolikoly izay dia tsy fahafantarany akory hoe zo tokony hananany na hoe inona ny zavatra tokony ataony mba ahafahany miroso amin'izay hoe fikarakarana taratasy izay tsy miditra anatina kolikoly na tsy voafaritra ao anatin'izay. Eto Antananarivo no maro indrindra ny tahan'ny olona manana sy mikarakara izany taratasy izany. Ary eto ihany koa no maro no sahala anisan'ny olona niaran'izany kolikoly sy nandray anjara tamin'izany. Ny fitsifisiana contrôle na hoe ataon'ireo ny asa ataon'ireo eny anivon'ny autorité locale no ny anankiray, izany hoe ireo mpiasan'ny commune na fokontany. Eo ihany koa nefa ny contrôle ataon'ireo asa eo amin'ny sampan-drazana fananantany en général mihitsy, fa eo ihany koa ny eo amin'ny aménagement du territoire, ireo roa zany anisan'ny voatonona. Ny risika mety matetika mitranga dia misy ny tena ambony indrindra zany ny resaka fanaparam-pahefana, ny kolikoly manome na ny corruption active, izany hoe avy aty amin'ny olon-tsotra ilay izy ny antefany amin'ireo andrim-panjakana. Eo ihany koa ny fangalana vola tsy ara-drariny, ny resaka concussion.
Isan'ny antony voalohany mahatonga ny kolikoly raha ny fanazavana ny tsy fahalalan'ny olom-pirenena ny lalana sy information ilaina mahakasika ny fikarakarana izany taratasy momba ny fananantany izany. Ny atsasa-manilan'izy ireo dia miaiky fa tsy mahafantatra an'izay lalàna tokony sy izay information ilaina ho fantatra mahakasika an'izay fikarakarana taratasy momba ny fananantany izay, ka ilaina indrindra ny fampitana an'izany information izany eny amin'ireo olom-pirenena rehetra, fa ilaina ihany koa araka voalazana anao teo ny contrôle eny amin'ireo sampan-draham-panjakana samihafa mba hienana izay trangana kolikoly izay. Fanamboarana mihitsy ny an'ilay processus na ny conception na processus eo ihany koa nefa ny tontolo ivelaran'ilay processus eto Madagasikara na ny facteur contextuel mety hiditra ao anatin'izany ny resaka politika, ary ny farany ny eo amin'ny fanaovana ny pratika le processus en général, izany hoe ny fampiarana an'ireo processus ireo rehefa tonga eny anivon'ny fiarahamonina eny. Maro moa ny tolo-kevitra naroson'ny Transparency International, ka isan'izany ny fanaraha-maso sy fampiarana ireny karazana action momba ny ady amin'ny kolikoly izay efa napetraka. Eo ihany koa ny resaka lalàna izay tokony hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara izay mila fantatry ny olom-pirenena rehetra. Fikarohana roa izay moa izany dia anankiray ihany ny tanjonay dia ny hamoahana karazana tolo-kevitra, soso-kevitra entina hanatsarana izay resaka sécurisation foncière izay eto Madagasikara, indrindra amin'ny resaka eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Aorian'ny famoahana ny valin'ny fanadihadiana moa dia iroso amin'ny ady sisika eo anivon'ny tompon'andraikitra ary fanentanana ho an'ny olom-pirenena izy ireo. Izay aloha izany no ho ataonay izao ny mizara roa ny zavatra hetsika ho ataonay indray ny ady sisika ny anivon'ireny tompon'andraikitra afaka mandray décision, recommandation be dia be no nentina teo dia miampita sy apa-efikasy an'ireny recommandation ireny aloha no ataonay. Ty amin'ny côté amin'ny mpanjifa usager indray nefa araka ny voalazana amako teo, misy amin'ireo olona ireo no milaza fa nanao an'ilay kolikoly dia anao izay fanentana an'izay zany izay na sensibilisation mba tsy hanaovana an'ilay kolikoly aloha ary handray andraikitra raha misy sendra fahitana trangana kolikoly eny anivon'ny fiarahamonina dia izay no dingana ho arahana manaraka. Izy dia tsy mahagaga ny fitondran'ny mozary miteny fa mety fanebidimy arivo ariary izy io amin'izao fotoana izao, fa amboamboarina moa ilay izy, ny banky foibe moa no mamboatra ny foana, tsy tenenina intsony moa ny tsy fahaizanareo mitatana ny vola vahiny azontsika avy amin'ny mpamatsy vola. Tsy mijery ny tena tombotsoam-bahoaka ny fanjakana malagasy, hoy ny mpahay toekarena professeur Alsan Roger. Fantatritsika tsara reny volamena manjavona tsika fa amintsika ireny ireo arenantsika kibon'ny tany ireo very daholo nefa ireny tokony hampiditra vola vahiny be dia be antsika. Dia ny zareo zany ny tanjony dia hoe ahoana ny ahafahany mahazo tombotsoa betsaka ho an'olombitsy fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy. Fa raha tena hoe ny vahoaka malagasy ny tanjona, tsy ohatr'izao mihitsy ny tondrany ny raharaham-pirenena. Izay hoy izy no azo amehezana an'io ariary tsy mety maro toeran'io manoloana ny euro sy dolara. Hatramin'izay moa zany dia tsy hain'ilay fitondrana mihitsy na namaro toerana izy io ka lasa mahatiantoka foana ny fanondranana entana eo anatrehany fanafaran'entana. Tsy mba mamokatra mihitsy tsika, tsy manana indostria tsika manodina ny arenantsika ireo izay ananantsika be dia be, fa ohatran'ny hoe manafatra foana ny mahafinaritra an'ilay fitondrana. Lalaovin'ny vahiny ny lafin'ny tolotra sy ny tinady satria any amin'ny sehatra fahatelo dia resaka fisitrahana no ifantohan'ny fitondrana. Aza dinihana foana fa sehatra telo foana misy ato amintsika, sehatra fototra misy ny arena kibon'ny tany sy anaty rano sy ny fambolena sy fiompianantsika. Faharoa sehatra fanodinana dia sehatra faharoa misy ny indostria fanodinana rehetra, ao ny tena misy mpanjifa matanjaka ao miampina aty amin'ny sehatra fototra ary aza dinihana fa mpanjifa matanjaka ireo satria ao misy an'ilay kilasy afovoany na kilasy moyenne. Any amin'ny fahatelo sehatra fisitrahana, ahoana moa ny hisitrahanao raha tsy manana fahefa-mividy ianao? Adidina eo avy ilay fitondrana dia sehatra fahatelo foana vonjeny.
ny antony dia tsotra fotsiny any ny bebizina any ny betsaka commission sy ny sisa satria azadonana fisitrahany zany any zany misy rely entana farana sy ny namany fototra fitasamboarina manara-pentra misy folisan-jato azon-jareo amin'ireny zay no mamaindry zareo. Nefa ahoana moa ny ahafahan'ny vahoaka misitraka raha ny fahefa mividy aza tsy hanany any akory? Hoy ihany ity farany. Izy fa ny mpanjifa foana zany mizaka ny voka ny zavadrehetra eto Madagasikara ka zany rehetra zany rehefa atambatra dia miteraka zany fampiteny rafitra raha toe-karena amin'ny malagasy izay tsy ahitana tombotsoa mihitsy indrindra ho an'ny vahoaka fa ho an'ny olom-bitsy fotsiny mahazo tombony amin'izany.